Toriteny toko 5. Aza aingam-bava ary aoka tsy halaky hanonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao dia ety an-tany. Koa aoka ho vitsy ny teninao. Fa ny habean'ny fisasarana no mahatonga ny nofinofy, ary ny habean'ny teny no isehon'ny rediredin'ny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitsolava, fa tsy ankasitrahany ny adala, koa efa ny voadinao. Aleo tsy mivoady toy izay mivoady nefa tsy mahiva. Aza vela hahatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza miteny eo imasin'ny anjelin'Andriamanitra hoe: niteny-tsinay aho. Nahoana no tesitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao? Fa amin'ny habean'ny nofinofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny habean'ny teny. Koa matahoran'Andriamanitra. Raha hitanao any amin'ny farim-piadidiana iray hifampahoriana ny mahantra mba amin'ny famadihana ny fitsarana sy ny rariny, dia aza gaga amin'izany. Fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambonin'ireo indray aza. Fa ny tombotsoa avy amin'ny tany dia ho an'ny rehetra, ary na ny mpanjaka aza dia miankina amin'ny tany famboly. Izay tia vola dia tsy ho voky vola, ary izay fatrapity harena be dia tsy ho voky ny fitombon-karena. Zava-poana koa izany. Raha mitombo ny fananana dia mitombo koa ny mpihinana azy. Ary inona no soa azon'ny tompony afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy ny torimason'ny mpiasa, na oman-kely izy na oman-be. Fa ny habean'ny fananan'ny mpanan-karena kosa no tsy ahitany tory. Misy ratsy mandrera-po hitako ety ambanin'ny masoandro, dia ny harena tehirizin'ny tompony nefa mampidi-doza amin'ny tenany. Sady levina izany harena izany noho ny fampiasany azy tamin'ny asa ratsy. Dia miteraka zazalahy izy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tanany. Toy ny nivoahan'ny tanjaka avy tany an-kimbon'ny reniny, dia toy izay niaviany ihany no hiverenany. Tsy izy na inona na inona ho entin'ny tanany ho valon'ny fisasarana. Ratsy mandrera-po koa izany, fa tsy misy hafa amin'izay niaviany no andehanany. Ary inona no soa azony noho ny sasarany ho an'ny rivotra? Sady laniny ao amin'ny maizina ny androny rehetra, ary feno fahasosorana, tsy mararirary anaty izy, sady manao folo entika. Indro efa hitako izay soa sy izay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ety ambany masoandro, mandritra ny andro vitsy omen'Andriamanitra azy hiainana. Fa izany no anjarany. Ary izao koa ho an'ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola aman-karena, sady omeny fahefana hihinanana azy sy ahazahoany ny anjarany, ary hifaliany amin'ny fisasarana, dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fa tsy ahatsiaro loatra ny andro ny iainana izy, satria ny fahafinaretana no hamelon'Andriamanitra ny foniny.